tonga eto izahay dia hibanjina anao sy hiaino an'izay mety ho taridalanao indray sokafanay fonay hoentinay eo anatrehanao mba tena hiasanao ary anatanterahanao ny sitraponao fa tianay tena hitondrahanao izay fiainana avy aminao any anatinay ihany tianay hatsapa ny asanao any anatin'ny fanahinay ihany dia hoento izahay eo anilanao hoento ny fonay hoento ny fanahinay ataovy mahitanao zahay ataovy matsapanao zahay mity andro an'io ity mba tena misy asanao ndray dia hainy zao vo manomboka izao ny fotoana misaotra noho ny amin'ny fahazotoan'ny olonao misaotra noho ny amin'ny etaeta ny olonao tsirairay avy misaotra noho ny amin'ny asa ny olonao asanao any anatin'ny olonao tsirairay avy misaotra fa mbola misokatra ny toerana tahaka izao misaotra fa mbola misokatra ny fahafahana tahaka izao ary mbola afaka manatona anao izahay ary afaka miresaka aminao zahay amin'ity andro an'io ity dia sokafanay feno eo am-pelatananao ny fonay mba tena iresanao sy anapahanao feno dia misaotra indrindra tompo amen afaka mipetraka antsika amin'ity andro an'io ity mba misaotra ny tompontsika mbola afaka indray miona amin'ity androandroany ity a tiako ianao raha hifantoka androany mba tsy ho verimaina ny fotoana tonga afantsika eto amen dia faly ihany koa manonona ny fahasoavan'ny tompo a amintsika rehetra zay tonga eto a dia miarahaba ihany koa natratra an'izao taona vaovao izao a ho an'izay izao vo afaka miona sy afaka hita indray dia misaotra ny tompontsika mahazo an'ity saison 2024 ity indray a sy afahantsika mandroso misimisy kokoa amen ve ozy ianao amen amaky tentsika ary a anio a afahantsika mandray indray a zay avy amin'ny tompo Galatiana toko fahenina no ovakitsika Galatiana toko fahenina ary ny andininy fafito ka hatramin'ny fafolo a no andeha ovakitsika toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy aza mety ho fitahina ianareo Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafin'ny olona no hojinjainy fa izay mamafy ho an'ny nofiny a dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo ary izay mamafy ho amin'ny fanahy kosa dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy ary aza mba ketraka amin'ny fanaovantsoa isika fa amin'ny fotoan'andro a no hijinjantsika raha tsy reraka isika koa araka ny ananantsika andro anaovana dia aoka isika nao soa amin'ny olona rehetra indrindra amin'ny mpianakavin'ny finoana amen io teny io a no andeha fampizarana amin'ity androany ity a mba handrosoantsika misimisy kokoa indray a amin'ny fahalalana tsara ny tompo raha namaky a mba tenenina kelingely rangahy io azafady teneny izao dia izao raha ny saintsaina ary ny hainy tao amin'ny tompo hoe inona no azontsika hifampizarana amin'ity andro an'io ity a dia io teny io no nampatsiahivin'ny tompo amiko a ifampizarantsika androany ity Galatiana toko fahenina ity satria maninona manomboka ny taona dia samy mba manao jerijery todika daholo ny fiainany tsiraray avy samy mba mijerijery daholo hoe inona no fomba indray atrehana an'ity taona vaovao ity a indraindray ilay izy mety ohatrany hoe misy fotoana mety ohatra somary mampakivikivy kely izay ihany no mandray fanapa-kevitra satria indraindray ianao mieritreritra hoe tamin'ny anina nandray fanapa-kevitra ohatrany tsy tanterako ilay izy tamin'izao a nieritreritra anao an'izao a ohatrany tsy vitako ilay izy saranga ohatrany aloha andeha amin'izao fotsiny ilay fiainana dia atrehana arak'izay fandehana eo fa za te
ifampahery aloha voalohany indrindra amin'izao tapany anankiray izao amin'izao fiandohany izao hoe na inona tsy vitanao mandritra ny taona 2023 mety tamin'ny 2022 ihany koa ianao fa mba nananampohanao zavatra, mety tamin'ny 2021 ihany koa efa nisy 2020 sy sisa rehetra. Sandroany tena te hiresaka hoe le tsy fahavitana, le échec aza atao sakana tsy ametrahana vina vaovao indray, aza atao sakana ampatonga anao hoe za tsy anao tsony fa ohatrany tsy mety le izy sisa, fa manova foana. Amen. Manova foana. Mety tsy mety le izy, mety zara raha mivoatra le izy, mety zara raha mandeha le izy, fa manova foana. Farafaratsiny ianao manao. Fa raha ohatra ka hoe ho raisitsika amin'ny fomba fijery hoe ohatra mitovy ihany le manao sy le tsy manao, fa ny tsy manao dia misy fitraikany any anatin'ny subconscient anao, mahatonga anao miraviravy tanana, mahatonga anao tsy manao ninina, mahatonga anao tsy hoe efa nanao aliza fa tsy mety nge, efa ohatra zao fa tsy hita tsaraka ny eritreretako azy, tsy araka zao, fa manova foana na dia misy fotoana ary tsy mety zavatra izay eritreretintsika. Dia amin'ity 2024 ity tsika mety efa nisy résolution, zay moa fomba filaza azy. Misy zavatra nieritreretinao atao tamin'ny 2023 fa tsy nety le izy, tsy tanteraka le izy. Mety ozy izy ianao tamin'ny faraparany taona ina hoe rehefa mandeha ny fifadikana hoe za tena hivavaka amin'izay, anana fotoam-bavaka amin'izay manomboko izao. Ohatr'izay moa zany no fatsapatsika rehefa mandeha fifadikana, rehefa mandeha ny fanentanana, misy fatsapana mirehitra. Dia nefa mandeha le fotoana dia ohatrany hoe le tapany voalohany ihany no nety le izy. Herinandro ihany no vitanao ilay vavaka dia miverina tamin'ny fanao mazatra indray ianao, tsy navita ny vavaka indray. Mba nanana eritreritra ianao tamin'ny 1er janvier 2023 hoe za maka baiboly dia vitako hatramin'ny farany ity baiboly ity mandra-patapitry ny taona 2023 nefa tsy vitanao akory ny exodosy dia tapitra ny 23. Toy izay ianao hoe za tsy hanao tsony, fa toy izy foana. Amen. Na misy ary ny échec toy izy foana. Avereny indray ny Genesis amin'ity taona 2023 ity. Manova foana. Stop indray ianao mandeha volana, ray volana sy tapany, tapaka le izy, tapaka nandritra ny tapabolana, fa toy izy eo amin'izay nijanonanao. Tapaka nandritra ny tapabolana, nafana fo kely indray ianao dia nanohy 3 andro nijanona indray ianao, tadidinao indray afaka tapabolana, toy izy indray le izy, toy izy foana. Amen. Zay fomba fanaovana anazy. Dia izao filaza ilay sotra masina teo hoe Andriamanitra ozy izy tsy azo vazivaziana fa zay afafan'ny olona no hojinjaina. Zay mamafy ho an'ny nofo dia hijinja fahafatesana, hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo. Fa zay mamafy ho amin'ny fanahy kosa dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Zany hoe raha lasina bavy ao anatin'ny vanim-potoana izay iainantsika eto amin'ity zao tontolo zao ity dia mamafy isika. Mamafy isika. Misy voa eny ampelantanantsika izay afafintsika. Ary tsy mitsahatra ny mamafy isika. Na fantatry ny sainao zany, na tsy fantatry ny sainao. Na manapa-kevitra ianao ny amafy, na tsy manapa-kevitra ianao ny amafy, dia mamafy ny ataonao eto amin'izao tontolo zao. Tahaka ny fotoana ihany io, na manapa-kevitra ianao hanao zavatra, ampiasa ny fotoananao hanaovan-javatra, na tsy manapa-kevitra ianao ampiasa ny fotoananao hanaovan-javatra, mitohy mandroso ny fotoana samy janona. So dia miandry ianao izy aloha hoe kalova miandry ny fanapa-kevitra ao aho hoe inona ny tokony ho atao, ka mandra-panapaka-hevitra dia miandry eto aho. Tsy miandro ny fotoana fa mandroso foana. Dia takizay ihany koa ny fiainantsika eto amin'izao tontolo izao. Na tianao na tsy tianao, zasenao dia mamafy foana. Anisany efa famafazana izao ataontsika izao. Amen. Efa famafazana izao. Ary efa misy vokatra tsara izay miasa any anatintsika amin'ny alalan'ny fanatrehana ny fotoam-bavaka. Efa misy zavatra any anatin'ny fanahintsika any anatin'ny amantsika raha ny marimarina kokoa.
satria fanahintsika dia mifamatotra amin'Andriamanitra reo fanahy tsisy niny namboarina ny fanahy dia mitovy amin'ny rainy ihany tanteraka tahaka ny rainy fa ao anatin'le amantsika mahazanak'Andriamanitra. Dia ozy izy ny apôstôly Paoly milaza miteny izay vahintsika tsara amin'ny Romanina 12 hoe miova fanavozana ny saina alalanareo sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Ny atao hoe fanavozana ny saina amin'ny teny frantsay renouvellement de l'intelligence. Ny atao hoe intelligence dia ao anatin'ny ao anatin'ilay mahay anao anao. Ka izaho sy anao eto amin'ity tany fiazakazahany ity manomboka tamin'ny fotoana izay nahatongavantsika teto ambonin'ny tany. Baraba tonga ny ankehitriny ary mandra-pialatsika eto ambonin'ny tany dia misy famafazana foana ataontsika. Omeny tompo tao-pamafazana indray isika amin'ity 2024 ity. Ozy izy filaza ilay sotra masina teo hoe aza reraka aza ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoan'andro ny jinjantsika raha tsy reraka isika. Eto amin'izao tontolo izao isika dia efa mahazo anjara sady amin'izay mety ho endrika asa ataontsika. Fa ny mandrakizay ihany koa isika dia mahazo anjara amin'izay mety ho endrika asa ataontsika eto amin'izao tontolo izao. Fa tsy izay no tena tiako ifampiresahana androany. Fa za te hifampizara aminao hoe andao ty taona ity raha samy mba mafy antsika. Andao ty taona ity mba ataontsika taonan'ny ara-panahy. Amen. Mety hiteny ianao angabo tsika tsy efa ara-panahy foana pastera. Ara-panahy foana ngeny resahana eto tsy mba misy resaka mba hoe fitahiana mihitsy mba mankimanky an'izy ireny mihitsy zay fa ianao tsy mba mitantara ireny mihitsy. Efa ara-panahy foana ny resahana. Ara-panahy le resahantsika fa hitanao mba tsy ara-panahy mijanona eto amin'ity rindrina efatra ity. Fa ara-panahy hoentinao mivoaka. Mba le fiainanao mandehandeha ao tokotany eo mba fiainana ara-panahy amin'izay. Amen. Fa tsy hoe eto ianao ny ara-panahy. Eto tsika samy ara-panahy daholo. Eto tsika samy asandratray ny tananay ho an'ilay ho avy indray. Eto tsika samy mivavaka daholo. Eto tsika fampitatana dia tena mba misentosento kely mihitsy mivavaka ity namako ity Jesosy. Tiako mba ho tafidy ty any amin'ny fiainana mandrakizay. Fa ny investissement atsika raha lasiana bavy kely dia kely ihany raha eto amin'ity toerana ity no any anaovantsika famafazana ho an'ny fanahy. Melohan'ny avokarako aloha voalohany indrindra dia tsy maintsy manao famafazana ho an'ny tenako aloha. Ianao zao melohan'ny asanao dia tsy maintsy manao famafazana ho an'ny tenanao ianao. Inona famafazana ataonao ho an'ny tenanao? Tsy maintsy mikajy ny fahasalamanao ianao. Famafazana ho an'ny tenanao zany. Tsy maintsy mitady ny sakafo izay sahaza ho an'ny vatanao ianao ary tsy mihinana izay sakafo tsy sahaza ho an'ny vatanao. Satria ianao manana tanjona ianao mba ho salama tsara, manana tanjona ianao mba hatanjaka tsara, ahafahan'ny olombelona mitady vola. Zay moa zany ny olombelona amin'ny ankapobeny. Ahafahany mitady vola, ahafahany miaina, ahafahany mamelona ny ankonany, ahafahany mbola mifaly sy miriary miaraka amin'ny ankonany sy izay fianakaviany. Dia lasa izy manao investissement ho an'ny tenany. Tsika raha miresaka hoe Andriamanitra nanindry antsika mba handesy hamoa ary aretan'ny vokatritsika, melohan'ny ananantsika vokatra dia mila manao investissement ho an'ny tenantsika isika aloha voalohany indrindra. Hozy izy sotra masina ny laza teo izay novakitsika. Andriamanitra tsy azo vazivaziny fa zay afafin'ny olona njinjainy. Raha mamafy ho an'ny fanahy izy dia mijinja fiainana avy amin'izany fanahy izany. Mijinja fiainana avy amin'ny fanahy izany. Fa raha mamafy ho an'ny nofo izy dia mijinja fahasimbana avy amin'ny nofo. Rehefa ao anatintsika ao zany misy singa anankiroa rehefa nateraka indray isika ao anatin'ny amantsika ao io amma io mizara roa. Ny anankiray le no avozin'i Kristy dia ny anankiray le mbola izao le mazao ataloha. Dia ozy izy sotra masina hoe raha mbola le mazao ataloha ihany na mafazako isaky mihetsika dia mijinja fahasimbana avy amin'ny nofo ako. Ary rehefa misy fahasimbana avy amin'ny nofo any anatiko dia tsy afaky ny ahavokatra ho an'Andriamanitra. Ozy ateo hoe raha ohatra isika ka te hiasa, raha ohatra isika te havokatra, raha ohatra isika te hahazo vola, raha ohatra isika te hanangona ary te hahazo harena, zay zany eo amin'ny maha olombelona, dia inona zavatra tsy maintsy investissement voalohany atao ho an'ny tena aloha. Tsy maintsy misakafo tsara. Raha hiasa be ianao nefa tsy misakafo tsara, vetivety ihany dia voafetra ny herinao, voafetra ny ainao ary tsy afaka mahavokatra ianao. Raha ohatra ka
Mieritreritra ianao avokatra nefa ianao tsy manao investissement mitory masonao fa zara raha matory ianao amin'ny alina dia tsy mitondra vokatra ianao. Ary raha ohatra ka ianao mieritreritra ny avokatra nefa ianao tsy manao investissement amin'ny fahasalamanao, amin'ny resaka fitandrovana fahasalamana, fa atao daholo ty rehetrarehetra ty, hoanina daholo ty rehetra ty. Tsy mahafetena mihitsy fa manao azo zavatra rehetrarehetra hoe enjehana daholo babay sy lovoatra. Io saitsika io no mahatonga ny odonto dia manenjika zavatra manendrika bitro 2, 3, 4, 10, 20. Ny eo tsy vita dia ny eo enjehana, ny eo tsy vita dia ny eo enjehana. Dia lasa doto le saina avy eo ko tsy hitantsony izay ataoko ianao sainao ataony daholo ty rehetra ty. Ny torimasony amin'io tsy ampy, exercice physique tsy misy, fa variana fotsiny amin'ny zavatra manenjika be ohatray dia tsy afaka mahavokatra. Rehefa hiaraka amin'ny tompontsika amin'ity taon'ity mino mihitsy ny afa mba havokatra daholo tsika tsirairay avy. Sa aloha havokatra amin'ity taon'ity. Isy olona ndray anatona Jesosy noho ny amiko ary isy olona hery noho ny amiko. Fa melohany atateraka an'izany, tanao tahaka an'izay zany le hoe mahazo vola, manango karena. Izy otra masina milaza hoe miari arena ho anareo any an-danitra, ho azay tsy malala hoe inona zany arena any an-danitra zany dia fanavovonjy noho ny amin'ny fisianao. Ho azay tsy malala inona zany arena any an-danitra zany dia fanamahery noho ny amin'ny fisianao. Ho azay tsy malala inona zany hoe arena any an-danitra zany dia olona izay tafaverina indray noho ny amin'ny fisianao. Fa melohany afahantsika manome aina ho an'ny hafa dia mila mahazo aintsika aloha. Amen. Melohany anananao teny fampaherezana, izay azonao ampaherezana ny hafa dia mila manino ianao? Mila mahery aloha. Za ve ampahery ny hafa nefa za lezolezo kely tsy ampy sakafo ara-panahy, za tsy ampy vavaka dia sa hiteny aminao hoe mivavà mangata amin'Andriamanitra, ianao aza mitsitsy fotoana zany mifoaza maraina nefa maninona? Za tsy manao an'izay. Teny manidina fotsiny zany. Ka ny investissement izay anasako atsika sy anasany sotra masina atsika dia nizao vao mandozo ny fotoana. Aza mionona fotsiny amin'ny sakafo-panahy raha isitsika eto. Fa amin'ny fotoana rehetra manaova exercice amin'izay. Ianao za miady a Facebook, za tsy ianao Facebook tsony manomboka androany, rehefa tsy hitanao izay atao mandray Facebook foana ianao. Fa ny fanampy ny zavatra io mila programa ianao manampy an'izay zavatra izay. Misy zavatra mila asolo. Ito misy zavatra ray dia ongotanao iny zavatra ray iny dia mila misy zavatra solo azy. Raha ohatra zao zazakely anankiray tianao esorina tsy fantatro hoe ohatra zany zazakely alana nono. Dia mila misy zavatra takalonao an'iny nono iny, fa tafaverina eo foana iny. Avo tsisy zavatra solonao an'iny. Vao mitomany iny dia efa any ianao feritra iny mahia miainao sanako mitomany mampalahelo azany afiatra zany nono ndray ary tsy mety afaka. 3 taona sy tapany tsy mety afaka. Fa solonao zavatra le izy dia afaka izy dia tahaka izay ihany koa. Tsika manana mauvaise habitude. Tsika manana fahazaran-dratsy be dia be, tsy anontany hoe iza ny aniza fa samy manana fijona vavolombelona daholo. Fa tsisy hitantara fotsiny hoe inona ny tena mihinana ny fotoanany ao. Chronophage ozy izy ny fomba fiteny amin'ny teny frantsay. Inona ny tena mihinana ny fotoanany ao. Mila fenotsika, misy zavatra mila ajanona amin'izay. Misy zavatra famafazana ao anatin'ny fiainantsika ao izay mitondra fahasimbana avy amin'ny nofo. Satria famafazana amin'ny nofo, mamafy zavatra ianao, mamafy ianao ao amin'ny amanao, mamafy information ianao amin'ny amanao ao, izay manimba anao, izay mamotika ny any anatinao ao fa tsy fantatra akory. Tahaka ny sakafo izay hoantsika io ihany. Be dia be sakafo tsy ara-pahasalamana hoantsika, indrindra isika malagasy. Ny vazaha mahatandrina tsara sakafo, ny gasy tsy mahatandrina io sakafo io. Izay mahatonga vazaha 90 taona vao maty, malagasy 5 taona. AVC, tension, goty. Zany ny aretin'ny gasy zany. Mihinan-kinapona daholo ny anton'ireny. Diabeta. Zany rehetra zany satria tsy fitandremana. Tahaka izay ihany koa raha lasina bavy ao anatin'io tontolontsika ara-panahy io.
raha mihinan-kinam-pona amin'ny fanahintsika tsy afaka ny avokatra ho an'i Kristy isika. Mazo mitenena hoe za Jesosy hamoaka olona ray amin'ity farafaratsy mba misy olona ray voafonjy amin'ny alalako Jesosy amin'ity taona ity. Fa tsy afaka ampiasaina ianao raha vao tsy salama tsara ny fiainam-panahinao. Azonao ilay izy. Tsisy mpampiasa ndray anao zany mihitsy nefa ianao marary lava. Jerena ny dossier médical anao feno aretana. Dia hiteny ianao hoe za mba ampidiro miasa tsy mandray anao zany mpampiasa. Vehivavy be voka ary tsy raisy mpampiasa. Satria hiasa izy mandritry ny efa-bolana dia 2 volana manaraka eo izy tsy hiasa, 3 volana manaraka eo safiry tsy haiko tsony congé de maternité. Karakara ny zanany. Fa mpampiasa mampiasa olona salama tsara. Satria maninona hitondra problema ho azy indray raha olona tsy salama ny andeha ho ampiasaina. Ny problema lasa mety misy poursuite judiciaire hoe olona efa marary ve forcenao hiasa foana. Ny problema manaraka hiantoka n'iny olona iny foana isaky ny marary, ny assurance sisa rehetrarehetra tsy afaka ampiasa zany. Te takan'izay ihany koa isika na tiatsika ary no ampiasaina Andriamanitra. Mila salama tsara fiainam-panahintsika amin'ity taona ity. Ahoana ny asalama tsara ny fiainam-panahinao amin'ity taona ity? Tandremo tsara sakafom-panahy hohaninao rehetrarehetra amin'ity taona ity. Ataovy ampy tsara, ataovy équilibré tsara sakafom-panahinao. Asio vavaka tsara, amenna. Manamboara fifandraisana tsara amin'ny fanamasina amin'ity taona ity ary tsy amin'ity taona ity ihany ozintsika. Fa mandritra ity tapa-bolana voalohany ity manomboka 1er janvier jusqu'au 15 fira androany 3 sa 4. Tsy mahita daty oatra ihany ka ianareo. 3 andro zay. Omeo sakafo tsara ny fiainam-panahinao aloha. Omeo tsara izy. Omeo vavaka izy, amenna. Omeo vavaka izy tsy vavaka amin'ny sakafo. Tsy mahavoky azy reo. Tsy vavaka lohan'ny atory, tsy vavaka hoe tahio ny fiainanay Andriamanitro. Tsy mahavoky fanahy zany. Mahavoky nofo zany. Azonao tsaina ve zany? Rehefa mivavaka ny olona vavaka ara-nofo dia mijinja fahasimbana avy amin'ny nofo foana izy. Gaga ny olona hoe zany mivavaka. Fa maninona ny fiainako mbola toy izao satria mivavaka ao vavaka ara-nofo. Vavaka mihodina amin'ny tenanao foana. Ny fidiram-bolako. Everiny olona mivavaka izy vavaka izy atsasakadiny. Fa ny sujet de prière ao, Jesosy eo, hoentiko eto anatrehanao daholo le problema ny asanay rehetrarehetra ao. Dia le mpiasa Jesosy manatabava mihitsy Jesosy. Dia le olona ohatran'izao le mpiandro tomobila ohatra ty tompo mba amboary Jesosy ty tena misy amboary ty anamboary lalana ohatran'izao. Raha vao mihodina amin'ny tenako ny vavaka zay atao. Dia tsy vavaka investissement spirituel zay. Fa investissement ho an'ny nofo. Satria manino lay vavaka zay ataoko mbola vao maika mampitombo ny fisaintsainako mikasika an'ilay fiainako ara-nofo ihany. Azonao ve le izy? Dia izy ny olona samy vavaka. Samy vavaka nefa jerenao ny kalitao ara-panahiny tsy mivoaka araka ny tokony ho izy. Satria le vavaka zay ataony ozy izy Jakoba miresaka. Any amin'ny bokin'i Jakoba toko voalohany raha tsy diso dia manambara an'izany izy. Misy olo izy mangataka nareo nefa tsy mety mahazo. Satria manino mba ho lanianareo, diso fangataka ianareo izy mba ho lanianareo amin'ny filanareo. Misy olona mivavaka mavita mivavaka atsasakadiny adiny ray fa tsy ho an'ny fiainam-panahiny vavahany. Azonao? Za zavatra zany dia mitovy ihany amin'ilay investissement amin'ny nofo. Zany hoe au lieu de fotsiny hoe ohatra zany zao izy miravavy reto zany hoe miaraka dia hoe vadiko ato zany hoe mba taloha izy zany mba mitantara ny problemany amin'ity. Dia any amin'i Jesosy indray le izy mitantaray. Dia mitovy ihany le zavatra atao. Azonao sa tsy azonao zany? Mitovy le zavatra atao fa le olona hitantaraina azy fotsiny tsy mitovy. Dia inona rehefa mitovy zavatra atao? Mitovy vokatra rehefa avy eo. Mitovy vokatra rehefa avy eo. Rehefa mitovy zavatra izay atao. Fa ny toerana anaovana azy fotsiny tsy mitovy. Raha mamafy voan'ahi-dratsy ianao eto, dia ato ianao mamafy voan'ahi-dratsy. Ty zany tany ratsy dia ty tany tsara. Dia mieritreritra avy ianao satria tany tsara mafazako voan'ahi-dratsy dia lasa vary io. Tsisy miracle eo. Fa ato fotsiny le voan'ahi-dratsy vitsivitsy. Dia ato le voan'ahi-dratsy betsabetsaka. Dia tahaka izay ihany koa ny olona mivavaka.
rehefa io problema io foana ny travayen'ny eritreritra anao, ny amanao, ny esprit anao. Ny fitediavana zay asoanao foana ny travayen'ny amanao, ny esprit anao. Zany nge Jesosy, zany natonga Jesosy nge mampianatra mihitsy nareo aza miahy zany. Dika zany aza miahy zany nge rehefa teny hoe mavesatra aminao le izy tsy maninona resao. Fara zany foana ny tantarainao isaka mihetsika. Resaka fanahina, resaka vady mamolava, resaka vady tsy mampidi-bola. Zay hoe le teneniko hoe taloha ny tantaran'le izy tany amin'ny mamanao ianao dia zao zany lasa Jesosy indray meilleur ami. Zay moa zany le fomba fiteny kristianina. Lasa Jesosy indray meilleur ami dia any Jesosy indray tantaraina. Zay koa misy fampianarana ohatran'izay. Raha misy olona ianao any Jesosy tantaraina fa rehefa mitantarany ohatr'izay foana ianao mihodina foana ny anatin'ny sainao io. Dia iteny ianao Jesosy eo roviana ihany, roviana ihany. Mitovy foana le izy sujet samy manana ny azy fotsiny. Ny sasany zany tsy manambady dia roviana ihany le vady Jesosy. Roviana ihany le zanaka Jesosy. Roviana ihany voaendry le eto. Zay moa zany le tantarandra olombelona le manambady mangataka mba ho amboarina, le tsy manana mangataka mba azo tsy fantatra tsony. Raha te hanao jeu ngamba ny ao an-dandro anao mampifamadihana le rôle hoe ty mangatabady ty menany ty mampijaly ty. Raha vao be fanahina isika, raha vao araky ny nofo isika, aferiko eto tsisy lalàna, tsy lalàna sady tsy manome anareo lalàna zany, fa za manoro hevitra anareo fotsiny hoe rehefa hivavaka ary avako andao zava-panahy. Tsy ferana ngefa manana olana ianao tsy ferana zany, fa ozy izy ny tenin' Jesosy ihany nga ianao raha manamay mampitombo nisan'ny volondohanao akory. Vao maika ry me fotsy, vao maika ry me miena, me sola. Ary le me sola io tsy akifidy io na lahy na vavy aso dia mieritreritra nareo vehivavy nareo zany paster. Tsy anay zany. Ny anaty kasika moto malasa so dia verinao hoe be fanahina, za tsy be fanahina. Fa ferana amin'i Jesosy Kristy, mivavaka ianao, zava-panahy alefa eo. Za te hitombo amin'ny fifandraisana anao, za te hiaina fiadananao, za te hiaina, za te hiray fo aminao. Ozy izy la hira anankiray hira protestanta iny ao ka ny foko sy fonao hiara hitepo tena iray. Za ranga atao sujet de prière amin'ity 2024 ty. Amen. Fa tsy hoe ahoana ny ivahan'ny olanay dia hoe avovavaka ianao zay tsy mampitombo ny fanahinao zany, mampitombo ny nofinao zany, mampiredareda ny filanao zany, mampatsiaro anao zany. Za raha te hiresaka aminao hoe aza ny defo anao foana koa no retina eo anatrehan'Andriamanitra. Fa rehefa ny defo anao sy ny fahalemenao no entinao foana koa eo anatrehan'Andriamanitra. Mbola ao amin'ny nofo ihany zany, ao amin'ny nofo ange ny defo, sa tsy ao amin'ny nofo ny defo. Fa leo aloha ao amin'ny nofo zany, zavatra raha nofo zany. Tsy ilaina ny mandiny tena, ilaina ny mandiny tena, fa tahaka ilay fangatahana teo ihany. Tsisaka mihetsika dia zany foana ny asesika. Fa ny investissement antsika tokony ao amin'ny ara-panahy, tokony ao amin'ny tontolo ara-panahy. Ny resakitsika sy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra tokony fisaorana amin'ny PDB. Amen. Fakasitrahana ny fiainana zay omeny ny tompo antsika, ny fiainam-panahy, ny fahatakarany. Isika miaina ao anatin'ny mazava. PDB ny olona mivavaka tsy fantatro ianao raha mba mahita karazana olona mivavaka io. Fa ny ankamaroan'ny olona mivavaka nge mivavaka ao anatin'ny aiziny. Dia rehefa ao anatin'ny aizina no mivavaka dia ilay arak'ilay lazaiko anao teo tsy mahita zavatra hafa mihitsy fa ny mangataka ny PDB. Dia ozy izy ilay olona anankiray zay rehefa niresaka ako tany amin'ny 3 taona lasa tany hoe ny ferana amin'Andriamanitra ke tsy mila zany, tsy zavatra tena angatahana zany fa za malala zay tokony ho anareo. Dia ozy izy ilay olona hoe ko inona tsony zany no hivavahana raha izany. Zany hoe dika mivavaka amin'ny malagasy dia mangataka. Dia rehefa tsisy angatahana dia tsisy entina mbavaka. Fa isika natao hivavaka, natao hanana fifandraisana, fanaovana établissement, fametrahana fifandraisana amin'ny raitsika. Mba manao hoana raha vadinao rehefa tsisy ninona angatahanao dia tsy hiresaka aminy ianao. Ndao tsika mba hiresaka ka tsy hitako sy angatahana aminao tsy hinako. Lao rehefa misy angatahana dia miresaka.
Manao ny couple zay misy ankehitriny couple zay misy rehefa manomboka mandrosondroso ny andro sy ny fotoana tsisy afa-tsy banal be sisa le resaka ahoana fianarany ankizy inona ny loka zay moa zany question tous les jours zay raha ny raha lasana bavy miaina isan'andro ny célibataire mba any-tsainy ihany inona ny loka ny couple tsy maintsy zay foana ny langage tous les jours inona ny loka dia ho aiza ianao ao tsy manontany an'izay ohatrany hoe tsy ho vaky loha amin'ilay olona tsy nao mba anontaniana iny dia ho aiza ianao dia ho aiza ianao rehefa ny couple ny tafaraka tsara ary miaraka tsara le tady dokanga misy discussion mahafinaritra ao anatin'ilay izy toetra izay fiarahana amin'ny tompo tsy voatery foana zavatra hoe ahoana ilay amin'izao ahoana ohatra ny vieux couple reny fa couple mahafinaritra tsara manombo mianatra mivavaka teny zao amen manombo mianatra mivavaka le mianatra mivavaka tena miresaka zavatra faran'izay tsotra amin'ny tompo mihitsy tantara sentiment miresaka ny zavatra rehetrarehetra izay mitranga ao anatin'ny tontolo-piainantsika ao manolotra ny zavatra rehetra milaza ny fatokisantsika azy milaza ny finoantsika azy milaza fiateherantsika milaza fa tsy matahotra tsika ianao zany taloha mivavaka amboary ty hovainao indray le izy jesosy za tsy matahotra tsy mety mivaly le vavaka ohatra zao le netiko mivavaka tamin'ny 3 volana lasa fa za tsy matahotra za matoky anao zany natao hoe investissement spirituel rehefa manao an'izay zavatra izay ianao dia sady mivavaka ianao no mitsiky dia lasa amin'izay ianao afaka mampahery an'ilay hafa amin'izay azonao amin'izay le mahavokatra mihinana aloha manao investissement ho an'ny tenanao ianao aloha dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza Jaona voalohany toko voalohany andiny voalohany ny zavatra izay torianay aminareo ozy izy dia zavatra efa nandramanay zavatra efa nkasian-tananay zavatra nijeren'ny masonay zavatra nitsapainay zavatra nohaninay dia tsy inona fa ny ampy-teny fiainana zany hoe nanao investissement personnel aloha Jaona nandray manokana izy miaraka amin'i Jesosy izy mandray manokana izy rehefa vita izay mizara amin'ny hafa amin'izay izy dia mahery ny hafa satria olona izay vavolombelona tsara ny amin'i Jesosy vavolombelona tsara tena nahita tena nanandra tena ny aina aza miazakazaka ny hamokatra tsika raha tsy mandray aloha voky tsara dia afa-po voky tsara dia afa-po manombo tsy hoe andro voky be ianao zay vao hanao an'izy so dia tonga ny 31 décembre dia mbola tsy tena voky tsara nge paster fa rehefa mba manomboka misy azonao le izy dia lasa ianao manomboka mizara amen ny any anisan'ny zavatra ny azona indrindra tao anaty tontolo fanompoana n'Andriamanitra resako izy ty tao amin'ny école de ministère 97 any nandray famonjena ninana aloha ninana tsy mirata mihitsy miditra fin 98 septembre 98 tany ho any nomboka mizara amin'izay dia miresaka amin'ny ankizy mpiara-mianatra 12 taona tamin'izany fotoana zany 12 taona fa atsokory zalahy velo toriko teny kely dia miaino izy misy maromaro fa tsy hoe vitsy misy 3-4 nanana mpianatra 4 tamin'izany fotoana zany za ary aty aoriana variana mihitsy vahibahina ary nanarahan'ireny ankizy reny nefa tsaroko mihitsy tena tsy mandeha amin'izay le toriteny fa atsokory zareo nao dia miara-vavaka izay ao amin'ny lycée Andohalo io raha vao tsisy prof dia efa vavaka izay ankizy za zany dia miaraka amin'ny ankizy 4 na 5 dia miaraka eo dia fampizara dia mitombo ireo olona mahery ianao zany nge secret ny hery nge tsy angatahany meo hery a Jesosy meo hery alany andro eo ianao fa ny hery amin'ny sakafo ianao dia mizara amin'ny hafa dia mahery ianao fo tazony ianao reny hira mahafinaritra iraina fotsiny reny tanao mafy atompo tehirizo ao anao fa ny fitahirizana sy ny fitanana tsy misy afa-tsy ny misakafo dia ny mizara ho an'ny hafa zay ihany dia amin'ity taona ity mazotoa homana ianao amen androany zao andro alarobia aza miandro lakamisy fa androany mody ianao tonga dia manombo miresaka Jesosy eo hivavaka amin'izay tsika dia hitanao fa miaina ho azy ty tsy angatahana hoe Jesosy eo afaho amin'ity zavatra ity tsy afaka amin'io ianao
tsy io nomenao tsiny ary io any angabony io fa mividy vaovao indray ianao afaka ray volana ataovy ange zany hoe tia mihitsy ny tena tia raha ozy jesosy hoe raha ny tananao kavanana no mahavery anao ny amin'ny elo a tapao izy hialaka tia mihitsy mahavery aty raha zao fandena ariko ty fa milazanao afaka ray volana ianao indram-bola ianao ividanana telefona vaovao indray fa rehefa manomboka mahavokatra ianao manomboka misakafo tsara ny fanahinao manomboka misakafo ianao tanao mitovy amin'ilay zazakely menao sakafo izy soloanao zavatra hafa le nono soloanao zavatra hafa soloana tetinina neny vazana tsy fantatro izay ataony eo misy zavatra takalony an'iny dia miala ho azy amin'ilay mahazatra azy izy rehefa voka sigara vazaha dia fomba hialany amin'ilay sigara avadiny zavatra hafa iny eny malagasy avadika pecto vadika zavatra ohatrohatra zay fa ny vazaha misy système manokana mihitsy dia miala moramora izy rehefa aveo dia tahaka an'izay ihany koa ilay izy tsika matetika miady amin'ny zavatra tsy tokony hiadivana fa rehefa manao investissement spirituel ianao miala ho azy ny zavatra rehetra na miteny ary ianao za misy fisainana fahafa ndraindray tsy ampisakafo fotsiny fanahinao dia mirediredy ny sainao fa rehefa misakafo fanahinao miala ho azy ny zavatra rehetra na fotoana ny alany ary tsy tadidinao ntsony hoe oviana ary any nanao an'ilay zavatra ohatr'izao farany oviana ary any nanao an'ity farany oviana ary any nanao an'izao farany fa miala ho azy zany zavatra zany zay fampaherezana ho antsika amin'ity androandroany ity a manomboka indray teny taona côté tsara ny andro côté tsara fotoana le 3 androany a mba manao kajy ianao dia mba mandinika ianao tonga ny 15 janvier nanahoana nandritra izay 12 andro ray a ny fandrosoko dia ho hitanao fa androsontsika amen amen lazao kely namanao akaikinao androsontsika hoe androsontsika hoe amen rehefa avakitsika kehitriny a mba hitsangana dia samy miresaka amin'ny tompo arak'izay mba namanginy tompo azy tamin'ity androandroany ity tamin'ny alalana izay afatra fohifohy atonontonona izay